eo amin'ny vavaon'ny fahasalamana kosa indray dia nanomboka omaly ilay hetsika fitiliana maimaim-poana ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza sy ny omamiadan'ny nono izay karakarain'ny fondation Akbar Ali ny fikambanana Le Père de Vita sy ireo fikambanana maro. Tetsy amin'ny fokotany Ambatoroka no nanomboana azy omaly ary nitoy androany, dia amin'ny fokotany Manakambahiny kosa ny hetsika izay ho tanterahina rahampitso. Jemimara Daniela sy Mami Rasamuely. Olona enina tamin'ireo vehivavy miisa 50 tonga nanao visa-pahasalamana momba ny nono kosa no nanana olana nandritra ilay hetsika fitiliana ny omamiadan'ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza tetsy amin'ny fokotany Ambatoroka nanomboka omaly. Nandidina ny 20 taona eo ireo olona manana olana eo amin'ny tsy fahasalaman'ny ireo. Mbola ny ankamaroan'ny vehivavy ihany koa no tsy mbola mahay mitsapa nono na ny autopalpation. Mbola tsy mahay an'le hoe autopalpation le vehivavy ety Antananarivo. Zany hoe nefa izay autopalpation izay zany hoe fitsapana nono le vehivavy ihany dia manao azy any an-trano. Zany hoe izy ihany dia afaka manao an'le dépistage any an-trano dia zahay zany mitondra fampianarana ho an'ny vehivavy rehetra izay manantona anay hanao fitiliana izay autopalpation izay. Ho fisorohana ny omamiadana no anton'ny fitiliana ka tahaka izao ny mpandaram-potoana. Manomboka eto Ambatoroka izy roa andro, nanomboka ny 12-13 androany, dia ny 14 any Manakambahiny, zany hoe ao amin'ny fokotany Manakambahiny, dia ny 15 any Andohany Mandroseza, amin'ny fokotany Andohany Mandroseza indray zany no azo tombony amin'ny 15, dia ny 16 any amin'ny fokotany Antanimora. Ny 17 indray nefa dia misy ny fotoana iarahana amin'ny Besinimaro ao amin'ny Mahamasina, ao amin'ny Kanja Mahamasina miaraka amin'ilay hetsika karakarain'ny association Pachamama. Dia ny 18 miverina any amin'ny fokotany ao Antanimora. Dia manentana hatrany ny vehivavy hamonjy ny fitiliana satria tombony lehibe ilay izy, tsy andoavam-bola sady koa aleo misoroka toy izay mitsapa. Raha ny fitiliana nono dia misy ny examen sinolojia ary misy ny fakana tsiranoka amin'ny alalan'ny fitaovana tsotra ho an'ny fitiliana ny vozon'ny tranonjaza izay tsy marary akory ny fanaovana azy.